Ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ry havana no entina miarabanao izay manaraka izao fandarana izao. Ary izany anarana izany koa no entina miarahaba ny fikambanana mampiely baiboly malagasy, indrindra ny departementan'ny fandikanteny ny amin'ny nahatratraran'izy ireo izao ray volana izay natokany ho an'ny fandikanteny izao. Nahoana moa no volana septambra no ankalazana ny iray volan'ny fandikanteny? Dia satria ny 30 septambra dia andro iraisam-pirenena ho an'ny fandikanteny. Ary ny lohahevitra amin'ity taona 2024 ity ny amin'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny fandikanteny izany dia ny hoe mahita izay teny mifanaraka amin'ny tontolo anaty krizy. Ary dia mendrika indrindra raha toa ka dinidinika momba ny fandikanan'ny baiboly no entina ho antsika amin'ity anio ity. Fanontaniana mba tiako apetraka amintsika no hoe rehefa mandray ny baiboly isika, moa ve mba efa tonga tao an-tsaintsika na nanontany tena isika ny hoe inona avy ny lalana lalovana mandra-pahatonga n'ity baiboly ity eo am-pelantanantsika? Anisan'ny dingana voalohany lalovana ary nakalazaintsika raha teo sady mbola kalazaintsika eto Madagasikara ny 520 taonan'ny baiboly malagasy. Io fankalazana io dia fankalazana ny nahavitana dika amin'ny teny malagasy ny baiboly iray manontolo. Ilay tsarovatsika ny 2 jona ary tamin'ny 2 jona 530 sy 730 no vita voalohany izany teto Madagasikara. Dia rarotina izao fotoana izao ananterana ny fiarahana ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ny amin'izao vanim-potoana miavaka amin'ity taona ity izao na dia miatrika toe-javatra miavaka koa isika eo amin'ny zava-misy iraisam-pirenena noho ny valanaretina izay mahazo. Fandikana ny soratra masina. Fa nahoana moa no tsy maintsy adika ny soratra masina? Iarahantsika mahalala fa ny soratra masina, ny baiboly, dia voasoratra tamin'ny teny hebreo sy arameanina ny testameta taloha ary ny teny grika ny testameta vaovao. Ireo no teny nandratana ny baiboly voalohany indrindra. Ireo ilay antsointsika koa hoe teny fototra. Ka vitsy ihany na dia efa maro aza ny olona mianatra an'ireo teny fototra ireo amin'izao fotoana izao, dia vitsy ihany no afaka tena hamaky sy hanazava ny baiboly miainga amin'ireo teny fototra ireo. Ary tsy ho afaka hifanerasera amin'ny soratra masina tahak'izay ahafahantsika manao azy ankehitriny isika raha toa ka voatery tsy maintsy hamaky ny baiboly amin'ireo teny ireo. Dia nandeha ary ny ezaka maro samihafa fandikanan'ny soratra masina. Ary izay indrindra no mahatonga ny fankalazana ny 30 septambra ho andro iraisam-pirenena ho an'ny fandikanteny ho fahatsiarovana any Masindahy Jérôme izay nahavitadika ny baiboly tamin'ny teny latina tany amin'ny taonjato faefatra taorianan'i Jesosy Kristy tany hoany. Ary dia izany indrindra no anisan'ny fanohitra satria taty aoriana dia nanomboka niainga ny fandikanan'ny baiboly tamin'ny teny hafa koa, ny teny alemana, ny teny frantsay, ny teny anglisy ary dia nitatra tamin'ireo teny pirenena maro samihafa. Na dia lazaina aza fa firenena miteny frantsay Madagasikara ohatra satria voalaza fa anisan'ny teny ofisialy eto Madagasikara ny teny frantsay, dia mbola fanontaniana fametraka koa ny hoe moa ve afaka hamaky sy hahazo izay lazain'ny soratra masina amin'ny teny frantsay isika rehetra? Dia miara-manaiky isika fa tsia no valiny. Fa ny teny izay tena ahafahantsika mamaky, mahazo ary miaina sy mizara ny soratra masina dia ny teny izay akaiky ny fontsika indrindra dia ny tenin-drazantsika, ny teny malagasy. Ary izany no mahatonga antsika misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny nahazoantsika ny baiboly tamin'ny fiteny malagasy 520 taona lasa izay. Tsy vitan'izany fa mbola reharehantsika koa ny fananana ny baiboly malagasy, izay baiboly manontolo anisan'ny vavy matoan'ny baiboly feno aty Afrika satria maro ireo firenena izay efa taty aoriana ela be vao nahazo ny baiboly manontolo fa isika dia efa 520 taona izao no manana izany. Na izany aza nefa tsy ny baiboly izay nivoaka tamin'ny 2 jona 530 sy 730 no mbola ampiasaintsika ankehitriny satria ny teny dia mivoatra.
ny fomba fanoratra sy fiteny ny fitsipitenenana tamin'ny andron-drasalama martiora dia tsy izany ntsony ankehitriny no itenenantsika sy anoratantsika ny teny malagasy ka izany koa no mahatonga ireo fanitsiana samihafa ny amin'ny dikateny amafisy koryavana fa fanitsiana ny dikateny no atao fa tsy fanitsiana ny soratra masina ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra dia tsisy afaka anitsy fa ny teny izay nampiasaina handika anazy kosa dia sady azo ahitsy no tokony ahitsy satria misy ny fivoarana isan-karazany na eo amin'ny lafin'ny fitenenana na ny fanoratana na ny voambolana ka dia tsy gaga isika fa raha ilay baiboly nivoaka tamin'ny 5:750 dia efa inenina nahitsy mandra-pahatongan'izao dikateny izay ananantsika amin'izao fotoana izao izany koa no mitondra antsika ho amin'ny fantaniana manaraka izay tsara fametraka ny hoe dia inona avy ireo dingana ankoatran'ny fandika-teny dia inona avy ireo dingana lalovana mandra-pahatonga ny baiboly eo ampelantanantsika na ny fandika-teny fotsiny aza dia efa misy dingana samihafa tsy vita indray andro misy andininy eo amin'ny 103 eo farafahakeliny ao anatin'ny baiboly farafahakeliny no iaho satria arakaraky ny tarazo izay ampiasain'ny fiangonana fa misy manana boky izay tsy ao anatin'ny baiboly fampiasan'ny fiangonana sasany ilay atsotsika hoe lay boky deutérocanonique na antsoina hoe lay kanona faharoa izay ny fiangonana katolika na ny orthodoxe anisany tena mampiasa azy ireo fa raha lay baiboly misy boky 9:90 mahazatra ny ankamaroantsika dia misy andininy eo amin'ny 103 eo ary ny fandikana io dia antaonany maro ny fandikana azy ho tonga amin'ny tenim-pirenena anankiray ny testameta vaovao fotsiny dia mety aka 3 hatramin'ny 5 taona ary ny testameta taloha dia 7 hatramin'ny 10 taona tsy vitan'olona iray koa ny fandikana ny soratra masina fa mila olona maromaro ao anatin'ilay ekipa izay mandika ny soratra masina ary ny tsara indrindra dia olona avy amin'ny anaram-piangonana kristianina samihafa mba tsy ho fijery tokana no entina mandika azy satria rehefa mandika ny soratra masina dia efa samy manana izay fironany ara-pampianarana sy ara-potim-pinoana ireo olona rehetra izay tonga ao saingy olona vonona kosa hampiombona ny fisainany sy ny fahalalany amin'ny fandikana ny soratra masina mba hampitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny azon'ny olona dia izany indrindra koa no mahatonga ny hoe misy ny mpandika-teny izay tena miasa matianina ao amin'ny fandikana ny teny satria tsy azo atao hoe haka-andininy iray ny dia tohizako indray raha afaka pitso fa mila asa mitohy mba hirindra koa ny asa izay tanterahany dia ambonin'izay rehefa mahavita ataontsika hoe vakiroka ny olona anankiray dia tsy maintsy zarainy eo anivony mpiara-miasa aminy izany hoe ireo mpandika-teny samihafa dia io indray vakiroka faharoa tsy maintsy entiny eo anivony ireo fiangonana kristianina samihafa mba ahafahan'izy ireo mijery hoe inona ny zavatra izay tanterahina ao ary dia rehefa manaiky ireo solotena avy amin'ny fiangonana kristianina samihafa rehefa mifanaraka ny amin'ny fomba fitenina ampiasaina ny amin'ny dika-teny atao sy ny sisa dia izay vao hamarinina mitombona tsara ara-teolojia mitombona tsara mifanaraka amin'ny teny fototra ve ny dika-teny izay vao miroso amin'ny dingana samihafa ahafahana manao printy iarahantsika malala koa fa eto Madagasikara na dia efa misy aza ny trano printy samihafa dia mbola tsy tena maharaka ny filana ao amin'ny soratra masina eto Madagasikara ny famokarana ny baiboly ka ny printy ny baiboly izay ataontsika dia mbola mandalo any amin'ny firenen-kafa dia sady olona marobe no lalan-davitra taona marobe no izoran'ny soratra masina vao tonga eny ampelantanantsika fa fantaniana maro mpametraka ary indraindray mahatonga ady hevitra ihany koa rehefa miresaka ny soratra masina dia ny hoe fa nahoana ny misy dika-teny samihafa amin'ny teny malagasy fotsiny dia manana isika ny baiboly protestanta ny baiboly katolika ny dika-teny iombonana ary anisan'ny vokatra farany ilay nivoaka tamin'ny 2014 dia ilay fanitsiana fahaenina ny dika-teny protestanta
nahoana no misy reny dikateny samihafa reny tsy amin'ny teny malagasy ihany a ny atsika aza mbola efatra aloha no misy hatreto mety ho 5 izy ao anatin'izao taona manaraka izao satria efa eo am-pikarakarana n'ilay baiboly malagasy fandalinana ny fikambanana mampiely baiboly malagasy zany hoe hanana dikateny hafa indray koa isika fitaovana hoentina mandalina ny soratra masina nahoana no misy dikateny samihafa ny valiny dia tsotra ny hevitra ao anatin'ny soratra masina dia mijanona ho iray tsy miova satria izay ny tenin'Andriamanitra fa ny fomba fiteny ampiasaina dia mety hiova arakaraky ny fotoana arakaraky ny filana ary arakaraky ny fenitra entina manatanteraka ny dikateny raha mihaino fotsiny sika ny hoe dikateny protestanta dikateny katolika baiboly iray ihany io ry havana fa ny fomba fiteny dia izay tarazo nahazatra ireo karazam-piangonana ireo no nampiasaina ary izay nahateraka taty aoriana ny antsoina hoe dikateny iombonana eto Madagasikara satria kristianina manompo Andriamanitra tokana dia ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ninona mety ho fironana ara-potom-pampianarana sy fotom-pinoana dia iombonantsika ny maha-Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny Andriamanitra ivavahantsika ka dia tamin'ny vanim-potoana izay nanomboana ny fandikana ny dikateny iombonana eto Madagasikara dia izay indrindra no filana ny hoe nahoana isika no tsy hitady voambolana iraisana na dia eo aza izay mety ho fahasamihafana amin'ny fampianarana isan-karazany ary dia nandeha ny asa antaonany maro tamin'ny fanatanterahana ny dikateny iombonana eto Madagasikara ny fenitra izay narahana dia ny hoe teny malagasy tsotra raha mamaky ny baiboly protestanta isika dia teny malagasy avolenta ny ao anatin'ny baiboly protestanta ilay nahazatra antsika ilay mahazatra antsika ao anatin'ny baiboly katolika dia mbola teny malagasy avolenta ihany koa fa saingy misy fironana kokoa amin'ny voambolana samihafa ampiasain'ny teny frantsay ny baiboly protestanta dia nisy kokoa fironana tamin'ny voambolana anglisy zany no mahatonga ny fahasamihafanany ohatra ny hoe i Piera na i Petera olona iray ihany fa ny voambolana fotsiny no samihafa tsy baiboly roa samihafa ireo fa baiboly iray ihany fa voambolana samihafa ary dia tonga ny dikateny iombonana izay mampiasa koa ny voambolana izay ny fanarahan'ireo fiangonana miombona ao anatin'ny FFKM ka nahatonga ny antsointsika hoe dikateny iombonana eto Madagasikara dia tonga harena fa izay andininy tsy mazavazava ao amin'ny dikateny protestanta mety mazavazava kokoa amin'ny dikateny katolika mety mihamazava kokoa ao amin'ny dikateny iombonana ary ilay nivoaka farany araka ny efa nilazaiko teo dia ilay fanitsiana fahaenina ny dikateny protestanta maro ny fantaniana izay napetraky ny olona ihany koa ny amin'izy io fa izy io dia fanatsarana ny teny malagasy araka izay nampiasaina tao anatin'ilay baiboly fanitsiana farany talohany io dia efa tamin'ny 5,790 ary ny fomba fiteny sy ny fanoratra ny teny malagasy tao anelanelany 5,790 sy ny taona 4,4 nanomboana ny dikateny fanitsiana fahaenina io dia efa maro be ny zavatra niova ny fomba fiteny tamin'izany efa maro ny tsy azon'ny tanora ankehitriny ary dia izany no nahatonga ny fanatsarana fanitsiana ny dikateny tsy fanitsiana ny tenin'Andriamanitra fa fanitsiana ny dikateny harena ry havana ny fananana dikateny samihafa raha mahay mamaky teny frantsay ianao ka hijery na hanisa ny baiboly teny frantsay dia misy 400 mahery ny dikateny amin'ny teny frantsay fotsiny na ny amin'ny teny anglisy fotsiny satria natao tamin'ny fenitra samihafa izy ireo ary mikendry karazana mpamaky voafaritra ihany koa ohatra hoe ny baiboly natokana ho an'ny tanora dia fiteny izay tena akaiky ny tanora tsy fiteny mboto na fiteny maniratsira fa fiteny izay tokony ho azo ny tanora amin'ny vanim-potoana misy azy ny dikateny ekumenika na ny dikateny iombonana dia dikateny izay natao hifanaraka amin'izay fampiombonana sy fampiraisana ny fiangonana dia tahaka izany ihany koa ny fanatsarana ny dikateny dia fiazonana ny hanitra sy ny haren'ilay dikateny teo aloha fa ampiasaina kosa amin'ny voambolana izay azon'ny olona amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny fikambanana mampiely baiboly eran-tany zao ohatra dia mpikarakarana ny baiboly ho an'ny vehivavy afrikanina tsy
misy fanovanana dia andininy ray aza ka hoe ity dia hovainao toy izao fa baiboly izay natao kosa hitodika manokana amin'ny vehivavy afrikana ohatra dia arak'izay filana toy izany no mampisy ny karazana dikateny samihafa ary izany koa no anentanana antsika mba hamaky sady hampitary ny fahasamihafana izay tonga harena amin'ireo dikateny samihafa ireny. Eto am-pamaranana ry havana dia te hisarika ny saintsika aho voalohany dia ny amin'ny hoe ataovy izay hanananao reny dikateny samihafa ireny dia vakio dia ampitahao dia raiso izay ahazonao azy moramora kokoa fa tsy misy dikateny tokana ny tenin'Andriamanitra fa raha tsy izany dia mety ho nijanona teo amin'ny Hebreo sy ny Grika isika fa ny dikateny dia mety mivoatra ary ny filana ihany koa dia mety mivoatra fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Faharoa dia manentana antsika mba hivavaka sy hanohana ny asa fandikana ny soratra masina izay tanterahana eto Madagasikara. Tahaka izany koa ny hitondrantsika mivavaka sy hanohanantsika ny asa fampielezana. Fa raha adika fotsiny ny soratra masina kanefa tsy voaely, tsy tonga ny ampelantanan'ny olona ary tsy voentana ao amin'ny fifaneraserana amin'ny soratra masina ny olona dia ho faty antoka ihany izany. Enganery havana mba tena hiorina amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra isika na inona dikateny sy teny amakitsika azy dia mba ho tena ho voadika ho fiainana eo amin'ny andavanandrontsika ny tenin'Andriamanitra. Izany no mahateny tonga nofo azy. Dia mirary soa antsika rehetra. Amen.